Ireo niarambony natao anatin'ny raharaha 7 febroary 2024 iny moa zany dia nivondrona natao anatin'ilay fikambanana antsoina hoe AV7 ny fikambanana AV7 izay tonga ihany koa nanome voninahitra ary nanaritra ny fehezam-boninkazo ho an'ity fanamariana ity. Samy nanana ny heviny izy ireo tao nilaza fa tsy mbola vita ny tolona, nisy kosa nefa nilaza fa mitaky fitoniana ny firenena indrindra amin'izao vanim-potoana izao. Dia mbola tsy vita ny tolona izay natao tamin'ny 7 febroary 2024. Marina fa nisy nataon'ireo rahalahy namana izay nanasaraka ny mpikambana, kanefa dia ny hevitry ny vahoaka malagasy rehetra dia mbola miandrandra izany tolon'ny fiovana izany, hanafaka ny malagasy rehetra tamin'ny foto-kevitra izay nijoroana teny Ankianja. Fa hoy ny tena nay manao hoe na dia 7 taona ary izay ny lasa dia tahaka ny vao omaly lay lokaloka noentina teto Ankianja fa ampiakatra avo amin'izay an'ity firenena malagasy ity. Mbola tsy vita hoe amin'ny tolona fa dia soratsika n'Andriamanitra nanomezany antsika n'izao tombon'andro lehibe izao. Ho avy ny fifidianana, ho avy ny fotoana izay tsaran'ny vahoaka malagasy amin'izay andetrahany an'izao tolona izay rehetra natao izao, ka dia hoy aho hoe samy handiny tena, samy hosaraina daholo isika eto amin'ity firenena malagasy ity. Fiondalana anankiray lalovan'ny Madagasikara ahatsiarovana ny tolom-bahoaka ny andro androany. Ny fahatsiarovana dia misy foana isan-taona ary ny niaram-boina ny tamin'ny 2009 dia mitovy amin'ny niaram-boina tamin'ny 72, 91, ny 2002 ka ny fahatsiarovana andreo namoiny ainy sy ireo rahalatsaka ireo izay no zava-dehibe ho tokony ho ao-am-pony tsirairay avy anehoana fiombona-kevitra sy fiombona-tsaina ahatsiarovana izany rahalatsaka sy ny ainana fohy tamin'izany tolom-bahoaka izany.